Salamana olo tonga sandray tamin'ny yaya fahiny miaraka aminay tandroany de Andriel. Tonga soa Andriel. Salam. Ie de ça manokana nafatarako anao zao tamin'ny 2020 avec ton album Seven. De afaka tantarainao kely ve hoe ohatrany ahoana inona nahatonga le fanaovana anarany tamin'izany Andriel masy nafatarana anao fa sy Andriel. Le zany izay sy nikony tamin'izany fiova moa zany nifanaraka lavitra de nanao ny Seven iny de en fait le izy niainga tamin'ny hoe sarotra manonona le anarany de du coup zany tady anarana hafa mora tonona kokoa. Et en même temps, ça, t'as une phase, c'est se prendre la passion ni les anges. Dans c'est les séries Blood of Zeus. Une fois que t'as mis Netflix, ça tombait bien. C'est t'as les phases dans les séries. Une série inspirée à Nantes dit un objectif créer Ange en partant à Millionnaire. Du coup ça a donné un réel. D'accord. De One Rosette Maharaja ou de Elise Andriel. Ouais. Du coup Who the Hell is Andrea? Anarana autre phrase c'est un hook de Inzan ou la Fantaning and Pejekini Jamsoa. Être en constante évolution, les phares en base les Andriel et Who the Hell is Andriel. C'est, on va dire, c'est un ange qui en fait. Donc c'est à la base de Who the Hell is Andrea. D'accord. T'es averti qu'il y a Andriel à mon musique, c'est bien ça? Mon rachayira, mon musique yanko. T'es idagona de vidéo. Non, ma tête qui arrive à mon nom vidéo. Moi, je m'appelle Andriel et je fais de la musique pour tes hanches. C'est bien ça? Avant que ça vienne au quel bébé, il n'a ni tatarata en fait, qu'il y a ni phrase. Déjà, en fait, ni musique comme Andriel. Je n'ai musique tiquenouin, rifa vocal, na, va misfai batiku tiquenal. T'es ma tête qu'elle est musique tiquenouna, musique, c'est la musique pour les hanches. C'est-à-dire où tu peux wine des hanches. Encore une fois, c'est comme, Who the Hell is Andrea? Who can I let please? Pour une signature, quoi, c'est, je décris ce que je fais à travers ça. D'accord. Tamni yaya nanantanao très exactement c'est comme avoir une vision particulièrement s'éduquer pour avoir une vision de wano ina tigansanoi mananafi nazan les stikot na coco tiamlewi fumba fzer mais si exemple mais engalis les contre-exemples azan je suis là autre manana matériel rehetrarehetra zay ilaina anaovana art anankiray fa ninina matériel ataon'le olo io ananan'le olo io de le zavatra vokany tsy ohatry hoe misy manque foana anatin'le izy de ny inverse an'izay indray ohatra hoe manana mahafantatra olona domaine anankiray hoe olona tsy tena manana matériel be nefa ny résultat ny zavatra vokany tsara mi-inspirer tsy voatery hoe misy lesona manahoana ohatra omeny fa ny hatsaran'le résultat vokany mampihetsika zavatra amin'ny tsirairay de zay hoe manana fomba fijery zay avoir une vision dans les projets qu'on fait amiko le izy miainga amin'ny curation ny fahaizany tena
mianatra ny study the greats, hoe mijery an'izay meilleur anatina domaine anankiray, de mi-s'inspirer any ohatry hoe mamaky ny perspective an'le olona iny nanao ny zavatra nataony iny. Ohatra anaty muzika zao ny ana mi-arrangement ny meilleur anatin'ny domaine ataoko ohatra de étudieko. Tsy voatery fotsiny hoe afro R&B fa autodidacte ny parcours de tanatin'izay fotoana izay nianatra ny meilleur anatin'ny domaine rehetrarehetra fantatro ohatra hoe muzika zao tamin'izaho nanomboka muzika j'étais guitariste de métal. Et à cette époque-là, c'était 2011-2012. Nalaza tamizany, c'était Avenged Sevenfold, Askin Alexandria. Et amizao, on est plus rentré dans la prog. Il y a Olivia, il y a Sean, il y a plein de virtuoses qui sortent de là. Ça a toujours été d'étudier les meilleurs dans ce domaine, par exemple le métal, la R&B, Michael Jackson, qui est ma plus grande source d'inspiration. Et voilà, c'est d'essayer d'avoir ce standard, ce high standards in the way you educate yourself. Et tu essaies de reproduire. Tena zavatra mifampipodra zay ianao, inona ny avianao am'le hoe fomba de mamerana justement tena hoe mireproduire ny zavatra ataonao mihitsy rehefa vao manomboka zavatra anankiray, peu importe les domaines. Tsy voatery hoe copie fotsiny fa justement ohatrany hoe ahitana ny hoe ohatrany ahoana ny fomba fanaovan'le olona anazy, ohatrany ahoana ny avianao par rapport am'izay. Za manokana pour am'izay approche zay, iny moyen ohatry hoe guide zany, marcher dans les pas d'une personne qui a déjà fait des accomplissements, qui a déjà accompli des choses, de iny ianaranao mi-échouer aingana, prendre des leçons à travers les erreurs que tu fais quand tu reproduis quelque chose. De anatin'ny reproduction iny afaka manao comparaison am'le olona par rapport à une progression anao hoe aiza ho aiza misy ny zavatra ataoko en termes de résultats, et en termes de intention, purpose. Donc approche hitako hoe c'est un bon début. Moi c'est toujours comme ça que j'ai appris les choses. Et ouais, c'est top. Après mettre mis sur la c'était la fan an'izay loatra. De par rapport am'izay hoanao amin'ny fotoana ohatrany à quel moment tokony hanomboka hiala am'izay fanaovana reproduction sy mba tsy ho lasa hoe copie foana zany zavatra ataonao tout au long de carrière. Le izy je dirais hoe rehefa manomboka manana maîtrise ianao am'le art ataonao io de lasa ohatrany hoe pas tsy ohatrany moa zany fa lasa moyen d'expression am'izay izy, ohatrany hoe raha ohatra mitondra tomobila ohatra zao de menao mahay mitondra tomobila de menao lasa ny sainao no décider hoe eto ny ametrahako an'ity tomobily ity na eto ny ametrahako an'ity tomobily ity amin'ny lalana. À partir du moment ianao hoe manana an'izay maîtrise zay hoe tu ne penses plus à ton art mais tu penses à ce que toi tu fais. Efa afaka manomboka manana ny création anao manokana ianao. Après j'ai envie de dire ouais tsy tena misy hoe inspiration pure loatra angamba. Tsy maintsy misy influence kely foana ny zavatra ataonao fa se démarquer non à travers le fait hoe manana intentionnalité à part an'le hoe tia misy sarety afehy ny sarety. C'est ça. De niresaka zay influence zay ianao, ohatrany ahoana ny justement ny influence ny olona manodidina anao, ny environnement misy anao par rapport amin'ny artiste anao am'izao? Manodidina anahy, j'ai grandi dans une famille où il n'y a pas d'artiste. J'ai pas grandi dans une musique et tout. Angamba le fait oui
nisy mozika foana à ma disposition, ohatra hoe ny télé, ny zavatra nijereko tamin'ny télé, matetika chaîne-na mozika no nijereko. Satria tamin'izany misy chaîne mozika nalaza be zay de sady mandefa animé koa le izy tamin'izany. De amin'ny chaîne iny no naka, comment dire, ny absorbé le fait d'être artiste. Sinon, c'est plus par rapport à ce que j'ai consommé comme contenu. C'est ça qui a eu beaucoup d'influence à notre scène artiste. De miresaka an'izay zavatra consomenao zay, ohatranao fomba ifiltrenao zavatra consomenao na resaka mozika na zavatra jerena? Au fil des années, ny algorithme ny réseaux sociaux ampiasaiko ny éduqueko hanome ana contenu, je sais plus l'optical. Enfin, tsy optical fa amin'ny ankapetsahany zany. Donc ngamba miainga amizay hoe ny zavatra tena miintéressé ana ihany no likeko amin'ny réseaux sociaux. Tamin'ny voalohany izy niainga tamin'ny recherche, oui, j'ai envie de regarder, disons, j'ai envie de regarder Michael Jackson sur scène et j'étais à Michael Jackson sur scène. Enfin, éduquer ny algorithme ko afantatra ny ko de chaîne filtre quoi il tu consommes plus de vidéos, ça inna zavatra tena consommenao zany? Directement par rapport en tant qu'artiste, hein. De mazava hoazy vidéo no jereko, tena jereko matetika de performance live, akako inspiration pour mes propres performances live. De sinon série domaine hafa koa, architecture d'intérieur, mamakoky mizaka mamaky, on va dire de l'histoire, série panneau peinture, série créateur visuel. Am'izao zany tena consommé comme contenu cinématographique là, c'est comme ça. De nahitako zavatra m'inspirana foana iny film manana culture cinématographique tena ambany be. C'est ngamba ny fakaisaina sur les doigts de la main isan'ny film jereko. Par contre, rehefa mijery film de mandray note. Satria amin'ny période iny no misy inspiration voaka tampoka vany. De resiko note iny de développer raha ohatra intéressant izy. D'accord. Par rapport amin'ny resaka influence resatika teo, ho anao inona ny ataonao zavatra mety hoe manakana ny olona anankiray, tsy ahafahany mamorona na tsy ahafahany midévelopper an'izay créativité an'izay? Matahotra jugement de matahotra diso. Ilaina ny diso rehefa manao zavatra, tsy voatery hoe domaine créatif ihany. Fa mais non tsy matahotra jugement en fait, de raha ny hevitro manokana. Mais non tsy matahotra jugement, de menao mandeha ho boan'le idée nananao au début. Ohatra hoe déjà aloha zany ianao tsy tokony tsara ny zavatra ataonao à chaque étape. Ohatra hoe mamorona hira de mélodie fotsiny analako, de apetrako ny mélodie iny, de tsy jugeko les mélodies. Par contre, un an après, ilaina ny miheno fa rehefa hanao zavatra de vu hoe raha hainao rery koa no manao le izy de aza miheno aloha. Aza miheno an'izy de atao fotsiny le izy, aza partager an'izy aloha le izy. Afaka documenter le izy pour après mampiseho an'le zavatra natao. Fa tsy miheno an'izy de tsy jugena le idée. De tapitra le idée de avoaka le izy de na tsy avoaka de on passe à autre chose. Oui, rehefa mihaino ny hira anao zao, surtout amin'ny
amin'ny album vaovao anenty korana de manana impression hoe miresaka be mombana vehivavy de inona zavatra afaka resatsika momban'izay par rapport à la femme fa maninona ny sujet ohatrany hoe mi-inspirer anao Ranom-padoko ohatra manana ny museny ou les poètes correct me if I'm wrong les femmes me permettent de mieux écrire la femme enfin les femmes la femme me permet de mieux écrire mahafinaritra anahy no on va pas dire ouais tena hoe le finaritra le so manome mora mahita idea décrire ny zay rehetrarehetra ny attribut afaka décrire na tenir donc ouais like I'm trying to make girls picture what they could have through the words that I'm singing. Aïe 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 Library est une bibliothèque en ligne créée par et pour les créatifs. Explorez en ligne notre catalogue de livres. N'hésitez pas à passer en DM sur notre page pour votre première lecture. Tam'jeran'ny pochetiny album-any Oanenty Korana de je me suis dit hoe ohatrany misy na niranao koa mety ohatrany hoe misy sensualité be zany misy ohatrany misy côté il y a beaucoup de féminité en toi je trouve de ohatrany ahoana nianaranao niaina niaraka tam'izay sy niapprivoiser an'izay sensualité anao zay malgré mety hoe fomba fijeren'ny olona sy ny jugementn'ny olona une base lise quand même c'est le fait ouais ma flou bon on va pas dire ma flou c'est pas ma flou tsy azo tenena mihitsy hatram'izay zany niaina boling maromaro de par rapport amin'ny feno attribut lehibe nahatonga ana niaina boling ohatra hoe ny volo tamin'ny mbola kely tsy ny fahitan'olona ny olona tsy tsobolo tamin'izany tsy mitovy amin'ny fahitan'olona ny olona tsy tsobolo amin'izao de iny nianatra ny forger les caractères de après la féminité on va plus dire oui c'est un côté androgyne assumer les izy koa tsy manala ny malana ny fananako an'iny féminité je sais ça c'est juste une partie de moi en fait que je laisse s'exprimer sans pour autant oui ça veut pas dire oui raha la féminité et je serai sur un spectre oui. Foangana mihitsy ny resaka tamina namana zay de resaka tao zay hoe pour être un bon artiste mila mahay manaiky sy miapprivoiser ny féminité anao iny ahafahanao manana sensibilité amin'ny zavatra ataonao de tiako antanina hoe à quel moment tu t'es rendu compte hoe zavatra afaka explorer na s'exploiter ny zavatra anatin'ny zavatra ataonao tsy tena nisy prise de conscience loatra le izy fa zavatra I've always embraced that side donc il n'y a pas de prise de conscience c'est vraiment juste m'exprime non en fait na travers lire Korana tsy tena hoe mbola m'exprimer sensibilité manahona par rapport les quotes teo pour être un bon artiste il faut savoir apprivoiser sa féminité fa zavatra tsy nahitako fahoriana le izy donc iny raha hoe par rapport amin'ny lehilahy hafa ohatra de matetika ianao somary jereny olona mitongilana kely rehefa manana iny côté iny fa à part ça tsy nahitako fahoriana mihitsy iny côté féminin iny. Enfin, il y a beaucoup de choses à apprendre chez un homme
de la féminité des femmes. Et du coup, cette sensibilité-là, j'ai jamais eu à l'apprendre vu que j'ai toujours été proche de... j'ai grandi dans une famille où on n'était que deux garçons, les cousins et tout, d'un côté d'un de mes parents. Et j'ai passé beaucoup de temps avec les femmes, du coup, on va dire que ça m'aide à le comprendre, ça m'aide à comprendre mieux le monde, vu que j'ai l'aspect, le point de vue des hommes et le point de vue des femmes, et du coup ça me donne je peux puiser dans les deux. En tout cas, c'est vraiment trop beau à dire les pochettes, c'est Miss Crass, on va faire ça dans talano. Et c'est très beau ce que ça me faut comme les affaires. Des Mresakan, Bani, Wanen, Kuranayan, Seka, il fait un académie 2020, faut que Stephen, attention. Des avocats Resatski, oui, au chien, t'attends Stephen, si je me trompe pas, n'attendons 2 semaines, Stephen. Des avocats. Au chien, c'est mon album, n'attendons rien, n'aimstel. Des au chien, t'attends Stephen. Alors, déjà, t'es la marna, en plateforme en 2020, sur initialement, Stephen, en 2019, une fois. Et il y a devoir de maison voor terugin en fait. Seven c'est une fin d'année à André Lanitz. C'était à l'époque où je venais de rencontrer Niconie. Feuve, c'est prononcé Feuve. On s'était capté en début d'année 2019. On n'a pas quelqu'un dans nos carrières d'artistes. Il y a des Yanachani Felen. Des Nanoni Albominia, c'était un concept à Manaon. À Chamsolo, d'ailleurs, ni album Manafoka quoi. C'était un concept musique pour le cœur, c'est plus de la musique pour le corps. Tamsani, Seven, c'était même pas de la musique pour le corps non plus. C'était juste un recueil de sons que j'aimais faire. Nikoni ni la Nyanjani, Nikoni Fitapak, c'est. Fonanum kan les albums. Nanana Deadlines, oui, le 24 août 2019, elle est nous Tuknia Vok. Du coup, t'as Nikoni les albums, Anato, ça a été sponsorisé par New Lazy Records, le label où je suis depuis le début de ma carrière d'ailleurs, jusqu'à maintenant. L'un des cartes son si micro ici, c'était juste ce qui manquait. C'était le rush, rythme on faisait 2 sons par jour ou 1 son par jour. T'es refafita tol ni mettre arrangement, c'est ni vocals, t'es mixage, t'es 2 semaines dans un album, t'es manarakat une qualité de production les albums. Donc en soi ma tête c'était confortable l'autre mais non les poches tamsansaji ni Photoshop comme ça ni voiture tu me tenais tout là fait ni Photoshop comme ça ou loin de là par rapport à une progression tenambola faut dans le cas mission comme ça en soi lire à strat mais vu une télé nanana si na fa nam no faire etc dans mixage mastering inelun foka tanatin temps à partir nanana c'est tu l'appel un peu année oui tu m'as sorti ça c'est foka fa Niconia tsanatsanate des ça foka canas donc il nous foka en 2 semaines on est content de l'aventure qu'on a eue parce que c'était vraiment c'était une sacrée aventure.
mody alina avy any amin'ny Icônie amin'ny andro maizina be avy any amin'ny côté any Be Tongolo. J'avais peur pour ma vie. Mais ouais, c'était cool et tanatiny zay nanao listening party. Betsaka ny zavatra nianarana tanatin'izay satria vao nanomboka tanatin'ny resaka marketing na muzika koa. Marketing na muzika tsy mitovy amin'ny marketing na produit amidy. Nefa ny tena tamin'izany tamin'ny nanao marketing an'le izy de nany marketing ohatran'ny produit amidy le zavatra natao. Nisy claque voray tsy hoe nisy olona nanome an'le claque fa avec la rétrospective enao mahita hoe bon, c'était un peu cringe quand même. Hein. Mais tout ça, ça a contribué à notre évolution, que ce soit Feuve ou André. Par rapport à Mini-Stephen, si Walnet Kurana ou Shnawalan fait une évolution, non, en tant que énorme canalisien, en tant qu'artiste, direction artistique, non, identité en tant qu'artiste, non. C'est comparable. Enfin, j'ai envie de dire, ouais, tsy hoe mandroka tena hoe nivoatra be za fa maika be tamin'ny famoahana ny hoanany koragna satria ny dernière impression ny olona nananany olana ny direction artistique tamin'ny Seven de entre temps zay nisy 5 ans il a nelany Seven sy hoanany koragna de tanatin'izay 5 ans zay nahita progression be tanaty sonorité tanaty mélodie nefa ny zavatra teo ampelantanako tsy mipermettre ana ny exprimer an'izay comment dire fa progression va dire oui ny zavatra nivoaka tamin'ny hoanany koragna efa progrès vita tamin'ny 2022 ny olona nefa revenir mais ça atteint 2019 de enfin respecter an'le olona tiany reny tiako kokoa zany ny direction artistique comme ça de nefa zao efa manomboka anatsaka koa hoe tokony efa misy comment dire efa misy step niakatra indray entre ny navitana hoanany koragna sy aujourd'hui fa mbola tsy manana fotoana fotsiny se lancer anaty projet vaovao de manao promotion j'ai pas envie de dire promotion zany fa mamoaka an'izay contenu afaka tirena afany amin'ny hoanany koragna maximum possible zany natao comme ça. D'accord. T'as comme direction artistique à s'inspirer, tu puises dans le patrimoine culturel de Madagascar, franchement, ma place à l'Ampawane, non, ou ça va changer ensemble. Il y a un tu conseilles à faire comme non, ni un zéro d'amtiratique, peu importe un domaine d'amis, ça n'a pas ça fait ça n'ani, ça va changer un ticket de Madagascar, c'est. Il y a c'était la finale tiako saraina amin'ny créateur rehetrarehetra eto Madagascar artiste, architecte, fashion designer domaine rehetrarehetra j'aime beaucoup misy projet na mode nanako fa mbola tsy afaka resaka izy raha tsy tanteraka tsara fa efa manao zavatra de miezaka puiser justement ny patrimoine culturel atsika satria mampalahelo de kely be ny documentation any kolontsainatsika nefa ny vu hoe kely zay ny documentation anatin'ny kolontsainatsika de maty miaraka am'le olona sisa mahafantatra an'le izy le kolontsaina de rehefa mipuiser anatin'ny patrimoine atsika iny de manana approche la modernisation on va dire satria rehefa tsy manaraka ny toetrandro kolontsaina ray de me adiny
De zany approche nitondrako an'ny Taurine sy Malagasy Dream. Enfin, iny moa zany tena mi-illustrer an'izany approche zay. Fa manana kely influence gasy daholo ny hira rehetrarehetra ataoko fa plus ou moins misy izy na miafina satria tsy voatery atao hoe hésitant be koa le izy. De en fait zany iny œuvre modernisée iny me-ramener any am'les sources. Enfin, tsy voatery hoe zay ny cheminement an'le audience rehefa mahita œuvre modernisée fa permettre an'le ADN, an'le culture à me survivre le izy, passer de génération en génération. Ohatra zao nisy projet anakiraty be zay, je sais pas, tsy fantatro raha fantatrareo architecte zay Michael Rakotinien angamba Michael Rakotinien ny anarany. De tsy fantatro personnellement izy fa hitako ny réalisation de nataony trano gasy modernisé. De nahita an'le izy de hoe raha ohatra zao ny paozin'ny trano eto amin'ny capitale de manana argument de différenciation antsika amin'ny tourisme ohatra justifier ny déplacement n'olona andoby lafo be akaty amintsika. Ça aide en fait satria lasa manana framework ho azy le olona mahita an'le mipuiser anatin'le efa eo de zay zavatra nianarany avy any ivelany ny afaka afangaro amin'ny atsika iny de mahazo résultat hafa amin'izay démarqué. D'accord. Après hitako hoe indraindray somary délicat zay resaka modernisation zay ho anao manokana altreza ny limitany respect an'ireo zavatra efa nisy taloha reo sy ny modernisation. Za manokana tena tsisy limite anatin'ny exploration fa arakaraka ny sacralité an'le zavatra koa izy. Ohatra hoe raha fantatrao ny signification ny aloalo ohatra de tsy apetraka ao n'importe où le izy fa afaka ampiasaina foana le izy fa dans le contexte hoe va dire ouais je vais faire un ange de la mort inspiré de Madagascar et mety amin'izay no mampiasa aloalo ohatra. Donc il est tsara no mianatra le contexte nefa ny fianarana le contexte en raison les documentations faibles. C'est évident faut des j'encourage tous ceux qui peuvent avoir les ressources pour le faire, que ça soit ni fahaizana manoratra, fahaizana manao sary, fahaizana mitantara sy tantaran-tsara raha afaka contribuer an'izay documentation nefa nisy taloha zay ahafahantsika manana pour ana contenu éducatif de ça permettra à n'olona maro mahafantatra hoe eto ny limite an'ity raha ity et eto ny afaka miapporter zavatra amin'iny. Donc ouais, c'est d'accord. De alohan'ny amaranantsika misy zavatra tianao zaraina ny olon-tirantsika afatra n'importe quoi. Tsy tena manana lesona omena olona raha za manokana tsy misy zavatra fantatro tsy fantatry ny olon-kafa fa ny olona rehetrarehetra fa atao fotsiny zay tianao hotanterahana de manatanteraha zavatra tsy voatery hoe ilaisser trace eto ambony tany ianao fa raha tia ilaisser trace anao de laisser de avelao ny trace anao. Non tsy de tena olona manome lesona fa raha misy zavatra atao ka mi-inspirer olona tant mieux, sinon just do whatever.
Sasa pesakany antriela niaraka tamina tetandrana sasa tamin'ny fizarana resadresaka hitako hoe intéressant be mihitsy ny resakisika androany de mirarisoa anao amin'izay projet rehetrarehetra ho atao. Merci anareo comment dire nampiatrana anahy de pareillement initiative ohatr'izao tiako be satria mba misy zavatra misy substance proposena amin'ny olona eto Madagasikara ahafahany rehetrarehetra mivoatra sy mizara ny zavatra atao. Izy de aza misalasala koa manaraka ny page-ny Andriana afaka hitanareo amin'ny plateforme hafa koa afaka henoinareo ny hirany de zay ihany koa mamarana ny fiarahantsika androany manome fotoana anareo manaraka indray miaraka vahiny vaovao.